firenena rehetra tsy olona tsy mila volo zany fa ny olona rehetra dia mila vola avokoa. Ary manaraka an'izay ny vola koa zany dia fanahy izy tony misy fanahy mitoetra zany ny vola. Dia ny vola koa no maha-firenena ny firenena anankiray manana ny volany, manana ny kolotsainany ary manana ny fomba mampanaony, dia manana ny volany, manana ny fiteniny. Zany hoe firenena mahaleo tena ary firenena manana ny maha izy azy. Dia itony ny vola zany dia anisan'ny ozatry ny fiainany firenena io. Dia ny olona rehetra amin'ny firenena io mila an'ity vola ity avokoa fa tsy afaka mihodina mihitsy ny fiainan'ny olona raha tsisy an'ity. Noho izany manana ny lanjany lehibe sy ny symbole lalina be eo amin'ny firenena zany ny resaka vola sy ny fiovan'ny lokom-bola sy fiovan'ny vola. Ity zao lokom-bola liroalina ihany ity zao dia ohatran'ny misy manga dia misy fotsy dia misy mavo. Manga sy fotsy zany zao no tena mibaha tena taza-maso be eto zany, ohatran'ny hoe makamaka lokona HVM zany fahitana an'le roalina ariary ity. Dia ny tamin'ny andro Ravalomanana indray ny ray alina ariary dia lokona team mihitsy zany hoe logo an'ny team, ny atoko team no teo. Mpitondra rehetra mifanimby eto Madagasikara dia samy miezaka manova an'ilay vola avokoa satria ny vola zany misy vintana mipetraka amitony. Dia ity zao le 5,000 ariary ity niverina tamin'ny andron'ny lokom-bola, 5,000 tamin'ny andron'ny amiraly Didier Ratsiraka. Midika zany fa misy fitsotsoriam-bitana, misy fietrena na midégradé ny fiainan'ny firenena malagasy dia aseho amin'ny alalan'le vola sy ny lokony izay fietrena na hoe mihetry na hoe midégradé izay lay valeur n'ilay firenena zany. Dia ny vola tony zany misy sarisary mipetrapetraka amin'itony vola tony, misy sary mipetraka. Dia vola taloha ny sarina piramida zay, fa le vola amin'izao fotoana izao ohatran'ny tsiotsony le sarina piramida zany fa symbole hafa indray no apetrany eo. Midika zany fa ity vola ity dia mifandray amin'ny fanahy avy any ivelany. Dia isaky ny miova zany ilay mpanjaka ny tontolon'ny fanahy izay mifehy an'izao tontolo izao, izay fantatsika ilay tontolon'ny fanahy mifehy an'izao tontolo izao isak'izay miova zany izay fanahy izay dia ohatran'ny miova daholy, na ny na ny filoham-pirenena, na ny vola eo aminy, na ny kolotsaina eo aminy, dia lasa ohatran'ny miova arak'izay tontolon'ny fanahy midomina ny firenena io zay. Dia ho an'ny Madagasikara zao ny jerevana manokana dia matoa miova ny vola, dia miova nakany nihetrina nakany amin'ilay komavoka sy ny menamena, dia midika zany zay fa tena mihetry Madagasikara, ary reto vola vaovao tonga eto Madagasikara eto dia ho taratry ny fiakarany ny vidim-piainana ary tena hoe ho sahirana ny malagasy izay mampiasa an'ity vola ity. Ny antony misy tontolon'ny fanahy izay mifandray amin'ny any ivelany ity ary taratra ihany koa fa voadomina tanteraka ny tontolon'ny fanahy avy any ivelany isika eto Madagasikara. Ao anatin'ny volana dia mila misy vintana, ka ny vintana anatin'reto volany reto vola vaovao reto dia vitana fietrena, zany hoe vitana mihetra zany. Dia tsika mampiasa an'le vola zany raha tsy mikarakara ihany koa ao anatiny hoe araka teneniko hoe mikarakara vitany dia vao mainka ahetry ny vintana avy amin'ny reto vola vaovao. Vola hoe tsy maintsy soloina dia izay tena hoe miova le tontolon'ny fanahy, ohatran'ny hoe misolo zany le mpanjaka be amin'ny tontolon'ny fanahy any ivelany izay mifehy eto Madagasikara. Dia bakiony ihany ny filoha eto Madagasikara na ny mpitantana eto Madagasikara hoe hovaina ohatran'izao io vola io, zany misy inspiration an'zareo avy any zany no nalefany eto, dia tsy maintsy manaraka an'iny dia mitovy loko, dia ny loko matsy mifandray, ny loko mifandray hoe lokon'ny ary ny lokon'ny atsy, dia raha vao ny loko zay no misehotra ny akanjoko zao dia hoe menamena dia misy manga dia misy volomparasy, misy fotsy mena manga volomparasy ny akanjoko. Dia tontolon'ny fanahy manana zay loko zay zao fotsy mena manga volomparasy zay dia tontolon'ny fanahy hiady amin'ny bibidia sy ny dragona sisa sotrany sisa eto Madagasikara. Ty loko an'akanjoko ty, io le hiady amin'ny bibidia eto Madagasikara, hiady amin'ny dragona sisa sotrany sisa ty akanjoko ty zany le loko. Dia ny anjely rehetra zay te hiady amin'izay bibidia dragona zay zao dia mifandray amiko daholo vao mampiseho le lokona akanjo fotsiny, ohatran'izay koa le lokom-bolo. Rehefa miova le loko dia mitovy loko zany le tontolon'ny fanahy ny fietrena teneniko zay. Ka raha ny lokom-bolo eto Madagasikara rehetra zany dia tsy ho taratry ny fisandratana ny firenena malagasy eto fa taratry ny fietrena, zany hoe midégradé, mitsotsoro-bitana i Madagasikara. Ny tantara miresaka moa ny olona anankiray matoa tonga filoha dia misy mission hampanaovina azy, matoa ny olona anankiray tonga filoham-pirenena. Ohatra hoe nisy dikany nahatonga ny Mao Tsatonga ho lasa natao filohan'ny Chine, misy dikany nahatonga ny Nelson Mandela filohan'ny Afrika Atsimo, misy dikany nahatonga ny Barack Obama ho filohan'ny Amerikanina, Barack Obama izay mainty hoditra
ny folohan'ny amerikana zay fotsiota misy dikany natonga ny marikaravalmanana teo, misy dikany natonga ny amirany de terasera, misy dikany ny tetezamitan'ny Andry Rajoelina, misy dikany nalany koa ny Hery Rajaonarimampianina, misy dikany daholo zay, misy mission nampanaovina an'ireny olona ireny. De rehefa vita an'le mission zay mametraka matonda zany ty volo ty efa voaova de tafapetraka tena hoe lalina be zany le zavatra tiany fanahy apetraka eto Madagasikara. De efa manomboka efa ho vita zany mission'ny président am'izao fotoana zao, manomboka ho vita ny mission satria any amin'ny vola mantsy ny bazin'le firenena ka rehefa voaova le vola tafapetraka zany le zavatra tiany fanahy apetraka eto Madagasikara. De jerevy tsara fa ty vola ty tsisy valeur ty eto Madagasikara am'izao fotoana zao, ary mahoko makanoko any amin'ny taona makao amin'ny taona mandroso de tena zany vola 4 alina zany de mitovy amin'ny vola 3 arivo, mitovy amin'ny vola 2 arivo, mitovy amin'ny vola 5 arivo, zany vola 4 alina zany. Hoe tena tsy azo ninninina satria hiakatra be zany vidim-piaina an'io de miandevo hatrany Madagasikara satria isika zany voakenda de ny valeuram-bolantsika ty dégradé isika koa midégradé de tsy ndrino ny volan zareo avy any velany am'izay de tena tsy sisy valeurany mihitsy zany itsika eto Madagasikara ty aoriana kely eo satria voafetateraky tsika de ty zany tsy hoe le vola no mahatonga an'le fahatra fa le signe anany vaina an'le vola. Misy politika maloto zany, misy politika ana tontolon'ny fanahy maloto ao anatin'ny fanovana le vola io zany sy le lokom-bola io. Ny amo zany arak'izay hoe hiady amin'ny herin'ny bibidia, de hiady amin'ny herin'ny dragona, de hiady amin'ny herin'ny lay manana ny marika 666 zay mahatonga ny akanjoko mena foana zany zany zay ahitana ny Coran de vla. Hiady am'izay hery ratsy zay aho andrava ny asan'ny devoly zay aho. Fahatrano malagasy de hitombo, fahatrano tsy fandriam-pahalemana hitombo, reny raha mandrika ny accidenté hitombo hatrany eto amin'ny firenena satria voadomina tanteraka i Madagasikara de isaky zay mitady sorona ny tontolon'ny fanahy ambadika any de eto Madagasikara izy manao raha mandrika satria Madagasikara zany am'izao de mora takilen'ny tontolon'ny fanahy satria mihetry vitana zany. De Koinarivo lala anarina ny vitana, Koinarivo lala hiady amin'ny rerin'ny bibidia mpanetry vitana reo. De le tena tiako ambara zany de hoe mila miezaka ny malagasy manatona ny Koinarivo lala omeko anao ny teknika sy ny toromarika irahantsika miady amin'ny hery ratsy manandevo atsika eto Madagasikara eto amin'ny firenetsika zao. Io zany de hoe misy olona foana manendrika manatsatso fa niady teneniko hoe tena ilaina resy lahatra an'izany malagasy rehetra fa ilaina ny manamboatra ny vintana, ilaina ny mikarakara ny ketrika amin'ny tontolo ara-panahy ao anatin'ny tontolon'ny fanahy ahafahana mivoatra amin'ny fiainana, anatin'ny tontolo ara-panahy ahafahana mandresy ny ady sarotra sy ny dégradation na fitsotsoriam-bitana izay efa misy amintsika izao. De tokony hiezaka ny malagasy rehetra ho resy lahatra amin'ny fomba gasy hatram'izay de hoe ilaina ny mikarakara sy manamboatra vintana mba tsy hifehezan'ny tontolon'ny fanahy hafa anao fa nananao vitana ambony ka hiala maina ny mpanandevo. Io zany araky ny teniko an'izao rehefa mitsitsoro-bitana ny gasy de andairandairana aretina, io zany mitsitsoro-bitana zany de andairana problème, andairana bekorotana isan-karazany, andairandairana vorika sy mosavy avy amin'ny tontolona fanahy ratsy, zany hoe lasa andairandairana-javatra zany ny olona rehefa mitsitsoro-bitana. De misy andreny aretina sarotra sotrany na aretina tsy fatapatatra viaiza, aretina tsy sitrany dokotera mihitsy fa miala maina mpisabo. Reny zany le hoentina ty amin'ny Koinarivo lala, safon'ny tanako le mpandeha fotsiny reny de sitrana. Eo ihany koa ny olona zay korotan'ny tontolo ara-panahy reo teneniko hoe ny olona teraka amin'ny volana novambra sy ny février ary ny volana mai de olona mikorotana ara-pitiavana, misara-bady lava na maty vady lava na tsy mahazo vady mihitsy, korotana ara-tokantrano, korotana ara-pitiavana ny olona teraka amin'ireo volana ireo, volana mai sy ny février ary ny novambra. Indrindra ny olona teraka novambra zany de olona maty vady lava, misara-bady lava. Rahantsika mahalala fa na olona ambony be na olona ambany, filoham-pirenena am'izao fotoana zao de teraka novambra, teraka no 6 novambra ny filoham-pirenenantsika am'izao fotoana zao. De consulté o impiry ny sarabady ny filoham-pirenenantsika izany midika zany fa na olona ambony be na olona ambanimbany na olona tontoniny dia andairany zavatra tenenin'ny vavako fa marina ny zavatra lazaiko, ary ny olona teraka septambra sy ny desambra ary ny marsa sy ny zolea de olona ao anatin'ny ligne alakôsy ary dia midofotra lava ara-business, tsy tafavoaka ara-business, tsy ambinimbola, tsy ambinikarena, sy zavatra atao de midofotra. Mila manamboatra vitana daholo zany re olona teraka am'ireo volan'ireo ary na tsy teraka am'ireo azy fa misy atao hoe manana misy an'ireo karma héréditaire zany de hoe vitana avy any amin'ny firazanana. Rehefa misy an'izay vitana avy any amin'ny firazanana zay ny olona dia le avy any zany no mikaonty ka tsy miakina amin'le izy teraka volanina sy niny ety ambony tany tsony satria efa le vitana avy any amin'ny razam-beny sy ny vitana ny ray aman-dreniny ihany no vitana ny taranaka mifandimby, iny hoe héréditaire.
dia mila tsy mahitsy tsabona azy olo zay tapahana le vitan-drasa avy any firazanana de tsabona io vitana fisaka io ny olona fisabitana zany dia olona tsy ambiny zavatra rehetra tsy ambinymbola tsy ambiny karena zay zavatra atao de mitolotra tsy ambiny-bady tsy ambiny mpitiavana misy zany olona efa firy taona zany misarabady lava tsy mahazo vady mihitsy azy zany mahatonga an'ireo vehivavy tsara tarehibe varitena eny tsara lalàna eny analakely sy ny sisy reo a de olona fisabitana sy mitsotsoro bitana avokoa reo de lasa tsy ambiny-bady tsy ambiny mpitiavana izy a ariny vady ny amparafisiny vady ny ariny vady misarabady lava farany efa rany dia lasa izy mivaritena satria desu am'le amin'ny fiainana zany mety misy fiandry mihitsy aza le olona satria ny olona mitsosobitana zany de andairana ody ratsy andairana fiandry de rehefa misy fiandry izy zany a de tsy ambiny-bady tsy ambiny mpitiavana de farany aleny mijoro eny an-tsara lalàna makeny analakely sisa satria tsisy mpakatsony izy leo amin'ny fiainana izy a de aleny makeny tady asa izy tsy mahita mitady vady izy tsy mahazo de aleny mijoro eny an-tsara lalàna ny farany analakely ohatr'izay ihany koa reo mpanao banditisme reo acte de banditisme be sandry be izy bokinosatra be nefa ny vitana mitsotsorika de tsy hitany zay ampiasainy an'le sandry mandeha mitady asa izy tsy mahita manam-bola izy tsy mahatambabola tsy ambinimbola tsy ambinina zavatra zay ataony de aleny manao manafika ny farany satria tsy hitany zay asa ho ataony satria mitsotsorobitana ilay lehilahy zany hoe reo acte de banditisme sy ny makorelona tseraka ny tsara lalàna mpivarotenareo zany de olona mitsotsorobitana daholo reo rehefa mitsotsorobitana ny olona de na bogosy be lay lehilahy na tsara tarehibe le vehivavy de tsy mahomby amin'ny zavatra ataony na be diplôma be azy misy olona mana diplôma bac plus 5 misy mana doctorat bac plus 8 mihitsy a fa tsy mifanentana amin'ny diplôma ananany ny asa ataony fa dia asa tsisy dikany no ataony raha par rapport am'le diplôma ananany midika zany fa mitsotsorobitana zay olona zay de mazy reny zany le olona mila makaty amin'ny Ankoahinarivo lala le olona te hivoatra te tafavoaka amin'ny fiainana le olona te hivoatra reny ka misy Ankoahinarivo lala zany dia somary miantsony telefona manao rendez-vous rehefa makaty zany a ary eto amin'ny birao eto ambany lalana etosy misy Ankoahinarivo lala raha ho Antananarivo ao amin'ny Enceinte ny synagogue hébraïque judaïsme Haisozera ambany lalana etosy misy Ankoahinarivo lala raha ho Antananarivo fa rehefa any amin'ny faritany moa zany dia tsara ianao miantsony telefona izay mipetaka amin'ny écran sy ny telefona zay trononiko aminao manao rendez-vous rehefa eo na Ankoahinarivo lala ary hitadio fa milahatra be ny olona rehefa makaty amiko fa misy foana ny rendez-vous spécial ho an'ny olona zay tsy te hilahatra misy ny rendez-vous spécial ho an'ny olona tsy te hilahatra misy olona makaty amiko na ministre izy na général izy na magistrat izy na olona ambony izy na olona izy de reny tsy te hilahatra fa tonga de par telefona de fa tonga de efa misy accès hafa mihitsy hidirana zay tsy fantatr'olona mihitsy na ny endriny aza hiditra ao amiko any satria mazana ohatrany mahamenatra ny olona sasatsasany makaty amiko Ankoahinarivo lala ohatrany mahamenatra ny olona sasatsasany de afaka tsy miseho mihitsy ianao zany fa misy accès hafa mihitsy hidiranao zay le hoe rendez-vous spécial tsy miaraka am'le vahoaka milahatra ao am'le salle d'attente fa tonga de miditra avy hatrany iny atao hoe rendez-vous spécial de miantsony telefona ianao a 033 15 514 05 sy ny 033 14 128 98 033 14 128 98 sy ny telma 034 80 209 60 veriko ny ampandeha 034 80 209 60 reo zany telefona fangalana rendez-vous rehefa iona amin'ny Ankoahinarivo lala hitsabo tena hikarakara fiainana ary hitadio fa mitsotsorobitana ny malagasy am'izao fotoana zao mihetra ny fari-piainana sy ny vitany malagasy am'izao fotoana zao ary hita taratra zany amin'ny lafiny ny fiovan'ny vola eto amintsika aty zany dia midika signe aty zany na famantarana fa dégradé sy mitsotsorobitana i Madagasikara tafapetraka ny fanovana ny vola midika zany fa vita ny mission ny filoham-pirenena